Romanina toko faharoa ambin'ny folo. Ny kristianina dia manokantena ho an'Andriamanitra. Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andinin'ny voalohany sy faharoa. Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitak'Andriamanitra, dia fanompompanahy mety hataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahina no marina. Fitondrantena ho voninahitr'Andriamanitra. Romanina toko faharoa ambin'ny folo ny andinin'ny fahatelo hatramin'ny faharoapolo. Fa noho ny fahasoavana nomenahy dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Aza miavinavi-kevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina, fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Fa toy ny ananantsika zavatra maro momba ny tena iray, nefa tsy mitovy asa izay rehetra momba ny tena, dia toy izany koa isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao amin'ny Kristy, ary samy miara-momba ny tena isika rehetra. Ary satria manana fanomezam-pahasoavana samihafa isika, araka ny fahasoavana izay nomena antsika, raha faminaniana dia aoka hatao araka ny ohatry ny finoana, raha fanompoana amin'ny fiangonana dia aoka ho amin'ny fanompoana, raha mampianatra dia aoka ho amin'ny fampianarana, raha mananatra dia aoka ho amin'ny fananarana, izay manome dia aoka ho amin'ny fahatsoram-po, izay manapaka dia aoka ho amin'ny fahazotoana, izay mamindra fo dia aoka ho amin'ny fifaliana. Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsihy, mankahala ny ratsy, mifikira amin'ny tsara, mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny prahalahy, mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra, mazotoa fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin'ny fanomponan'ny tompo, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, miantrany olona masina araka izay ilainy, mazotoa mampiantrany vahiny. Misaora izay manendrika anareo, misaora fa aza manozona, miarah mifaly amin'izay mifaly, ary miarah mitomany amin'izay mitomany. Miraisa saina, aza mihevitra izay hiavina vonana, fa aoka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo, aza manao ny tenanareo ho endry. Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, miomana hanao izay mahamendrika eo imason'ny olona rehetra. Raha azo atao, dia atao izay hiavananareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe, ai ny famaliana, izao no amaly hoy Jehova. Deuteronomia toko faharoa amby telopolo, ny andinin'ny 5:30. Fa raha naona ny fahavalinao, omeo haniny izy, raha mangetahety izy, homeo hosotroiny, fa raha manao izany ianao, dia hanambatra vainafo eo an-dohany. Ohabolana toko 5:20, ny andinin'ny 1:20 sy 2:20. Aza mety ho resy ny ratsy ianao, fa reseo amin'ny soa ny ratsy.